Totosasoamantsara ny tapany voalohany amin'ny lalinatsika eto androany iditra amin'ny tapany faharoa kosa isika koa ny adindo no asina miandraikitra voninahitra tonga amin'ny fotoana fanolorana maro-voninahitra isika miangavy ampanajana an'Andriamatoa lehibe ny maro-voninahim-pirenena mba anatanteraka izany. Mesdames et messieurs, je voudrais quand même donner quelques explications concernant la cérémonie d'aujourd'hui. En effet, s'il s'agit de récipiendaires dont ils sont des étrangers, je parle la langue de modèle. D'autre part, s'ils sont des malgaches, je parle la langue de la dame. Nastravy amin'ny fanomezana maro voninahitra io dia misy kasikasy sy karazany raha otrotaka tsy malagasy ny olona dia teny frantsay no atao raha ohatrandray malagasy dia teny gasy no atao tsara mampatarina eo an'izay. Alohan'ny hanomezana maro voninahitra izao koa dia misy ny fanazavana izay hoentinay ho an'ny rehetrarehetra. Inona moa izy io? Io maro voninahim-pirenena io dia eo faratapony eo amin'ny fanomezan'ny fanjakana voninahitra ho an'izay olona mahazo an'izany. Mitory amin'ny légion d'honneur izy io raha ny any France no tenitsika. Fametrahana azy koa dia misy pitsopitsy isan-karazany, tsy maintsy misy pique d'honneur. Izy ireo dia misy isany. Raha otrota zany ka mengy amin'ny chevalier dia enina le izy. Raha miakatra officier dia miampy enina. Roa folo zany. Raha commandeur dia mbola miampy enina ihany koa. Dia raha grand officier dia mbola miampy enina ihany koa. Dia raha grand croix dia mbola miampy enina. Zay zany le izy. Ny farovana azy dia ny ambony riny no atao. Ka rehefa vita iny dia midina tsikelikely ny fiafarana zany amin'ny toena sisa litana rehefa tonga amin'ny chevalier isika. Tsara mampatantareo an'izay. Ny pique d'honneur io dia tsy maintsy mipetaka eo. Zay mahara-pomba hampanjakana araka ny lalàna amin'ny lalàna misy eto amintsika izany. Izay zavatra tsara ho fantatrareo topilasy tokoa. Ny fanomezana misy io dia misy rehefa otrota ka mametaka azy dia misy le accolade. Iny accolade iny dia fiarabana avy amin'ny filosony vahoaka malagasy ny firenena iny fa tsy bisobiso koa. Zany hoe rehefa aveo fampiarabana nareo dia manao le biso ny firenena fa tsy manina koa fahalalana dia fihavanana zay any tsy maintsy anaovana an'le izy. Tsara koa nafantarina nareo zay zavatra zay. Ny fametraran'izy koa dia misy lalàna. Raha ohatra fa croix dia tsy afaka mametaka afa-tsy ny filoham-pirenena sy ny tenanay ary mambrapasy dia loatra. Zay zany. Rehefa otrota indray zany dia amin'ny grand officier midina dia afaka mametaka dia voalaza tao miaraka amin'ny premier ministre sy ny membre du gouvernement. Ny chef de district, ny chef de région dia afaka mametaka ny chevalier sy ny officier. Zay zany lalàna velona amin'izao fotoana. Ny fomba fametahana an'izy io fa dia misaotranareo ny noatra misaotra. Reto olon-dreto zany dia mataontsika ataontsika officiel de l'ordre national malagasy Andriamatoa Andriamifidy.
dia ramatoa ralambo nairataona no soa elisa ary rajafy mandimby mitodika any amreo le fitedonareo manamebolarareo fa tsy ny zay misaikisaiky le tegna manjarasafiza dia manaiky mavesatatsika rehetra iaritsanga ny klasy valo Bagaimana mereka mendapat menentukan dalam dia menurutkan organisasi nasional untuk ini ofisial internasional Magas. Rehefa zany reo ataontsika chevalier de l'ordre international malagasy Raslouelson Lantoniaina Rakotomalala Eli Daniel Arabezana Augustin Florence Rakotors Edmond Ramatoa Farmanana Jackie Monique Ramatoa Radafravoni Justine ary Ralipera Soa Slofo Sep dia mbola manaiky mavaisatanareo hitsangana tena hoe tokony asitako Não só. Tudo. Ei. Escalfa na bunda. Amenar dari batu, antoni rima batuila, perlu difai farhabo di Tesalita, lebih provosakan. Zay misana ny andraikity ny filohan'ny Republika Madagasikara rehefa maromanay ary araka-fahafanazanay misy zahay tena rantera dia niavany marovaben'ny Madagasikara dia manokana nareo voalazana teo reo ny chevalier de l'ordre national malagasy
Shoot.